Netomboka tamin'ny taona 2007 zany ny fikambanana ceinture verte ary nitanjona ny vizy rehetra amin'izay dia hoe vehivavy miaro ny tontolo iainana zany hoe mampianatra ny olona miala ao tokantrano zany ny fiarovana ny tontolo iainana ka mandrapatongainy amin'ny izay toerana rehetra misy azy avy ary hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy mitsahatra hoe manoso mampianatra ny olona isaky ny misy hetsika izay ataonay zany hoe inefatra isan-taona zany izay manao an'ity hetsika ity ao zany ny amin'ny voalohany taona ny volana mars ohatran'izao dia ny fetin'ny reny dia foarany eo amin'ny tapatapaky ny taona ny volana août any dia tafiditra amin'ny Toussaint ny farany. Dia ny tandonay moa zany dia hoe mba samy ahay mamboly avokoa ny olona rehetra satria ny fambolena moa zany hitantsika hoe fiarovana voalohany amin'ny inona moa zany pollution sy rano maloto izay mikoriana be eto amintsika amin'ny voangona tamin'ity trabolina rehetrarehetra ity. Trafiry andro le hetsika dia inona no ahevitra amin'ity taona ity? Nanomboka omaly 20 mars ity hetsika ity dia mifarana ny asabotsy raika amin'ny roapolo izao. Ny lohahevitra nentinay zany dia hoe vehivavy endry izay afaka mikarakara ny akohona zany fireneny ny tena antonandraisana hoe vehivavy endry vehivavy endry.